Jovo Charuvyavara Kalfakas.
manana Jehovah tsarovy aho ka vaikio ary valio ny mpanenjika. Tetam-pavoalohany, ianao manana Jehovah tsarovy aho ka vaikio. Ao amin'ny Luka voalohany filazantsika soratana Luka voalohany andininy fa valo amby enina. Isaorana ny Tompo Andriamanitry Israely fa namangy sy nanavitra ny olona izy. Very. Isaorana ny Tompo Andriamanitry Israely fa namangy sy nanavitra ny olona izy. Halleluja. Mazava zany fa resaka famangina ataon'Andriamanitra. Ary eto am-piandohana dia resaka sahady vangin'Andriamanitra ny antsika rehetra. Mamangy antsika izy mitondra famonjena, mitondra zavatra tsara maro samihafa. Baiboly miteny fa manan-karena fahasoavana, fahatsarana, omena Andriamanitra. Ka angataka mitongotsika fa mamangy antsika ny Andriamanitra. Afaka ataontsika any amin'ny farany zany dia tahak'izay: vaingio aho, vaingio Israely, vaingio ny fiangonana misy anay. Nanerana ny toerana misy azy reto, vaingio aho, vaingio zay. Tena mahafinaritra rehefa vaingen'Andriamanitra. Halleluja. Pastera tany ambanivohitra tsy natry atao
Andriamanitra ka tonga hatrany degôly vaovao tena faly zay hoe lepino izatykaltity akady fotsy lepino akady fotsy dia nyvanin'Andriamanitra mpivavaka ao amin'ny président ao akorinaloha iny le ananany izy zao ao akorina novanin'Andriamanitra fa zao aby ny zavatra mitranga tao aminy tao ary nahagaraka fananjana nisy milina tapoka nisy fivoazana kely tao an-tanàna zany dia metrika tao ameny mahafinaritra rehefa vanin'Andriamanitra alleluia ray mandeha tany amin'ny fampoti paster anankiray ty dia otro tany amin'ny fampoti paster iray ty zao zavatra nisy voalohany volany ao andro misy vehivavy anankiray mafanafo any amin'ny fiangonana misy azy io vehivavy io narary ny fianakaviany any amin'ny 67 kilomètre miala eo le toerana misy jesosy mamonjy io zany misy le fampony dia reny vavaka jesosy mamonjy 67 kilomètre goudron dia tonga eo amin'ny 67 kilomètre eo a dia manao dia tongotra adiny tsofoka any amin'ny toerantsika dro zany dia tongotra adiny ataontsika hoe firy moa zany zao 10 kilomètre eo manotro any no misy lay zavatra mitranga fahafatesana ka ity vehivavy ty mafana fo tao amin'ny toerana fiangonana misy azy nanatrika le fahoriana lahady any tamin'ny fotoany lahady taiky tao anatiny izy amin'ny tsy tadiko tsara le olo fa diakotsika amin'ny sasana anoany taiky izy lasa zao sisa vehivavy lasa tongotra amin'ny 10 kilomètre eo aka tomobile ry amin'ny 67 kilomètre miala amin'ny toerana misy le voalohany volana
inona ianao teny an'izany zaho koa raha matoa izy nampanateraka fa tsy ohatra tsy dia andeha atroka hay hoe aiza tsy andeha andaotsika andeha zay toran'andriamanitsika amin'enina sasany miala ohatra lasa manita amin'ny tanàna misy an'izao io Jesosy monja fa tsy andeha fa Jesosy monja raha tsy andeha hoe ahialana fa Jesosy monja lasa sy tokony le fimonina anankiray atsika tsakotsresy lavitra teraka dia lasa raiky tokony le fimonina anankiray ao ny mahato sy nambarandeha to sa ahoana fijerina mahatra izy izy lera dia lasa ray fanenina fampito tonga ny aminay aminenenao ataontsika tokony avavady ahoana no tireky ohatra mety ao izy le anankiray tena mety ao izy le anankiray ndray ino dia miditra tao vonjy izy mivady so mentsika anarana rehefa mankina Andriamanitra anarana eto rehefa mamaky ny olona anankiray Andriamanitra io tsy misy diso ary io dia any amin'ny famonjena any amin'ny fahatsarana rehetra ny rino sy angatana dia mamany hamany anao Andriamanitra le Andriamanitra vavanao ane hamany anao Vagin'Andriamanitra netsika vagin'Andriamanitra nenao ho vagin'Andriamanitra ne isika ho tonga eo aminao ny Andriamanitra ka tonga zava-tsore fa mahasoanao mena Andriamanitra nao raha mamady anao izy nahoana moa tohita satria hita tao baiboly misy fotoana mamagy Andriamanitra namagy ary nahita santsona ny viditsika tamin'ireny andiny vakintsika ray Filisiteo telo efatra ahitantsika anankiray mivavaka fa ray roa namagy Andriamanitra isaorana ny Andriamanitra n'Israely izay namagy ny olona isaorana ny Andriamanitra izay namagy ny olona Alleluia mahafinaritra salamatolonareo izy mampianatra hira izy mampianatra sekolary izy mampianatra sekolary satria fiangonana vomisokatra izy izy mampianatra mamaha fiangonana misokatra azo hita fa zao zavatra nisy nisy laharitra atao ao amin'io fifirina io le pasteleko biblika tsy mahalala io misy laharitra ao fiangonana kely io
Nitsur niat pa fik fam jenako, ari
Magagana tonga mandihindihy mibality. Za tsy afaka mibaly ohatra hatram'izay mihitsy mpaniry fa mamandrindeha. Izay eny amin'ny fotoana voavoatsy teto tamin'ity fiomontsika ty tany Mozary fa tsy mipaniha. Fa anaraka ny sofienao ny mandehandeha mandeha amin'ny arana voyage re mandeha amin'ny andohany. Terima
Jerena Abraham. Andriamanitra ny voala mijery volana. Na hoe mijery masoandro amin'ny andro ataony sady zakany masoko masoandro. Ratsika. Fa mivoanao izy amin'ny andro alina mijery kintana. Akemintsika tananarivotra sy Mahasaina ihany anao mijery kintana satria hitanao koa ny mazava be. Fa rehefa sy mandeha mivoatra anao mba mijery kintana amin'ny andro taona volana oktobra fa mahita rariny takitra fa mihitsy. Misy tena zay manam-pahaizana ohatry ny amin'ny kintana efa volana erana zay. Mba mandeha fa tsy dia misy resaka loatra ny kintana ny dero mahay raha. Sahoana fanantsika zany fa ny volana sy masoandro rehetra mitera ihany raha zay. Fa ity andavany kely fo tsy miaina raha. Ny kintana. Fa be dia be. Andriamanitra miteny ho tahaka izany taranaka. Izy reny efa mivezivezety misy raha matono. Takao mbola teny loto. Angambako ny ankamaroan'ny mpanompo tao manaraka azy. Fa mazava tsy mbola tsy mety. Fa hoe Andriamanitra ho tahaka izany. Ary avy amin'ny ty raha matoto sy ny voan'ny izy fa tsy apetsy amin'ny raha matoto vato ity. Tsisy nefa mizatra amin'izay. Ny famakiana Andriamanitra aza mijery ny fahelany ianao. Andriamanitra tompo lavitra. Mety ho avy alohan'ny hariva. Mety ho avy rapitso maraina. Mety ho avy rapitso akanjo. Manao fa mety anao ny amin'ny manokana mety hoe. Fa mety tena Abraham manao jarentsika fa ela be. Tahaka ny Jésus nefa maty raha izy ohatra masina. Amin'ny Sarako. Ny fahelany anefa nasatana mampimonina. Fa ny fahelany dia hitomony voninahitra izany. Ny fahelany atomony fahatsarana izany. Ny fahelany mahatonga izany ho lehibe kokoa izany eo aminao. Ny fahelany aza mampimonina fa zao mahalehibe ny voninahitra ny famadina indray aloha. Indray aloha. Ny fahelany. Ny tsy mety atokavany zaridainay eo amin'ny anankiray ohatra Sara sy Abraham dia hitomony le voninahitra izay tena mampino mampalaza azy mihitsy azy. Malaza kokoa izany fahaterahany Sara satria efa maty mihitsy monazy ny soratra masina intsika izany nefa dia mbola teraka movetsy voninahitra bebe koa izany. Halleluia! Erana zay koa manao hoe fahoriana maina rozy izy. Mitondra fahoriana izy mifanenjena izy fahoriana maro samihafa. Ny aretina izany. Ny aretina ilay fahoriana dia raha tonga voninahitra bebe koa. Fa raha tsy misy ilay fahoriana teo amin'ny Paoly na fanenjena na karazana maro samihafa izay ny aretina voalaza koa teo amin'ny toko faha-efatra. Faharoa toko faha-efatra. Dia ahitantsika fa ny asany izy arakaraka ny habeny fahoriana. Arakaraka ny habeny zavatra amin'ny aretina. Dia izay ny tombony ny voninahitra Andriamanitra ho an'i Paoly. Tahaka izany koa io vakintsika Genesis. Mandeha be ny fotoana. Genesis 20:10 amin'ny anaran'i Jesosy namakina ny 10. Alleluia. Alleluia. Toko faha-20 andininy 10. Iverina motokoa ao raha avy tonga toy izao. Ino hanana anankiray hanana zanakalahy Sara vatony. Ary Sara dia izany teo amboarana izay andiny fahaefatra mo misy zavatra tena sarosaroan'i Jehova ny amin'ny fotoana andro avy tonga toy izao dia iverina aminao ary hanana zanakalahy Sara. Alleluia. Andriamanitra mbola mahaky anao aza tahaka etra. Tsy manana asa, tsy manana fivelomana azo amin'ny fiainana. Mbola mahaky anao izy. Mbola mahaky anao izy.
aza manana fa mety mafimafy avao miazatra kanefa manana ny soratra masina atsika, manana fanahy masina atsika, manana ny manana rotamovo zay mitakitsy atsika miandry mbola mahaky anao Andriamanitra. Sahirana ianao angamba zao nasao angamba anazo amaky izany fotoanandro. Alleluia. Ny tokony ataontsika Baiboly ny teny ao ny filazantsara soratan'ny Luka resantsika lesona amin'izay tokony atao ty tozeny reto filazantsara soratan'ny Luka sivy niditra sy nandeha namaky ny Jeriko Jesosy ary indro misy lehilahy tao hoe Zakaiosy rehetra sady nanakare nitady ela zay Jesosy kanefa tsy afaka manampiatsara olona nifanety satria fo izy miazakazaka nireo izy ka nanamika azo amontana izany Jesosy fa efa nana amin'izany lalana izany izy. Fa rehefa tonga teo Jesosy nianataka nahita azy dia nanao hoe Zakaiosy nidina faingana fa tsy maintsy miteta ohatranao ao anio. Dia nidina faingana izy sady nampetrako azy tamin'ny kifaliana ary nahita izany ny olona dia nomonina izy rehetra ka nanao hoe asa mandeha ny an-trano any amin'ny lehilahy mpamonta izy. Fa ary nitsanga azy Zakaiosy karano tamin'ny tompo hoe ino tompoko niany sasaka ny fananako omeko ho an'ny mahantra ary raha misy zavatra olana alaiko tamin'ny fiampangana tsy marina dia mero avy efatra eny izany. Ary Jesosy taminy anino tonga eto amin'ity trano ity mifamonjeny fa izy dia zanaka Abrahamako. Alleluia. Alleluia. Dikasika ny fomena ny vorontsika namaky teo mahitatsika fa mandalo amin'ny lalana eo Jesosy. Zava-dehibe zany andalovany ny lalana Jesosy toerana tamin'izany andro. Ary reny Zakaiosy azotsika raisa nao tamin'ny lalana izy tonga teo Jesosy hoy ny diny anankiray nandeha ny an-trano lasa ny an-trano andiny fafito ery ambanibany nandeha an-trano ao amin'ny Zakaiosy ao mivetsy famanginy zany mandeha ny an-trano any ary itoetra ao an-trano mitsy izy andiny fahatelo. Rehefa nandalo andiny fahaefatra handalo tamin'izany lalana zany izy tsy toy ny mamaky ve zany ao amin'ity toerana misy ty lehilahy tao hoe Zakaiosy ity. Ny tokony ataontsika dia zao ny lazan'ny Baiboly Zakaiosy nandeha ahita zay Jesosy ao anatiny ao amin'ny fievera ao anatiny ao voly amin'izay ny zafady ao Zakaiosy dia tsika ataony rehetra efa nanirelio izy le mpamagy ao Andriamanitra le mpamagy ao Jesosy ao amatitra fa Zakaiosy manana toerana misy azy hoe zaho te hitan'ny Jesosy, zaho te magnino Jesosy, zaho takizao amin'ny Jesosy. Efa ela ny andrasana tamin'ny fotoana nandalo Jesosy zay ireny izy efa kaiky taminy angambany tsy fantatro dia nianty izy fa Jesosy masina jerena atao ny olona teo vangina matsy
Tenendo in conto adesso nel nuovo che non sta sempre, ci mi sta a casa, non sta sempre tutto in questo.
sitamary